lavitra ny vady amanjanany fady amanjana le miaramila zany zany hoe anao zany tsy tranquille ihany manao le asa satria anao manambady amanjanaka ny vadinao zao zanakao koa de olo-pirenena vahoaka mitovy amin'ny vahoaka rehetrarehetra le baiko miaramila nefa tsy maintsy tanterahana ary sika teo amin'ny tantara dia nahatadidy fa tonga eo amin'ny fitondràna ohatra ny mpitondra anankiray sy ny mpiaradia aminy de tsy te halala izy an'izay général na colonel nanao tao foana taminy nanohatra azy tamin'ny fotoanandro fa ampidiriny any am-ponjany tranga zany 91 2002 2009 mandrakak'itriny mbola miverina ny tantara zany hoe isaky ny fitondrana anankiray mijoro zany tsy maintsy misy olona atsangana ana tantara eto amin'ity firenena ty fanontaniana de hoe tantara tsara sa tantara ratsy nanana ny nataony zany atao hoe kodity zany tamin'ny andro dideratsiraka zay nahatadidy de misy karazan'olona samy hafa ohatrohatran'izany fandimbidimbby hatram'izao 4e république zao ka mikorotandrotana le firenena tamin'ny faraparany fitondran'ny Jean Ravelonarivo teo nefa nikorotandrotana ny firenena ny fomba nanalana Jean Ravelonarivo sy nametrahana amin'ny mahafaly Olivier nampikorotandrotana firenena ny endrik'ilay gouvernement tatary amin'ny mahafaly Olivier zay anao combat tsy fantatra hoe combat amin'inona combat amin'izy tena zatra koa miady mirivotra tsy fantatra na vomia tsy nandamina ny filaminan-tsainy olo-pirenena e gouvernement tanao inony ty nahoanany de ohatran'izao firafitry le gouvernement zany efa nytenentsika zany nisy olona efa tany miteteza mita de tsy mety miala ao anatin'le gouvernement io nefa tsy mba hitako hoe mamiratra ohatrany ahoana samy Benjamin Ramanantsoa zany tsy fantatra hoe ministera inona nefa tetezony zany fa tsy hitako hoe namiratra ohatrany ahoana zany nday mananjara de misy indray de mifikitra na amin'ny départementa ministérialy fa tsy hitanao hoe lasa lavitra mankaiza ohatra ny tenentsika teo hoe inona moa zany ny infrastructure tsy vita de amena tourisme indray ianao andeha hoaiza zany raha mbola mipetraka atao ry antelma ramparany tsy fantatro hoe avy any amin'ny environnement de mena fiompiana de tsy fantatro hoe mena jony indray ve menany tsy fantatro zao zao de efa misy resaka hoe zay tsy tafiditra tam'le gouvernement teo ka mbola manafosafo an'izao fitondrana zao de ho atao inona moa ambassadeur atao accord diplomatique any ivelany any hitanareo zany ianao zany tsy mahazo mipelipelika za mbola atao an'izao za mbola atao an'izao sao de mbola voatendry miverina ao gouvernement indray rapitso titsika atongavana de zao hoe be dehibe ny zavatra mampikorotandrotana le firenena rehefa voatendry indray ny ministra voapetraka ny prime ministre de tsy miova mihitsy le méthode efa nytenentsika tamin'ny herinandro zany tamiko olo Roger tao amin'ny primature io de olona avy any amoron-dava ny Cameroun olona avana fanakay aiza re olona misy an'izany hoe membre na cabinet mihoatrany zato ao amin'ny primature io fa tsy fantatrao hoe inona daholo no andraikitry zany de tonga indray Jean Ravelonarivo sud-est de tonga de mandalo ny kifafa be
zay nisan'ny mba redoublant tao amin'ny primature io ngamba na triplant kory ara nitenenako azy de honoré rakotomanana mpanolo-tsaina ny tao amin'ny primature atao reny tany amin'ny Rokolo Roger ka tao amin'ny Jean Ravelonarivo ka ngamba natositosika aingana alefaso any amin'ny Sénat tendreo ty président ty mihitsy atao président ny dirikabiny Jean Ravelonarivo misy fifandraisandraisana daholy a mifandray amin'iza iza daholy ny responsable ao anatin'izany Sénat manangananga soroka zany rehetrarehetra zany a tonga mahafaly Olivier de mbola tsy mipetraka akory izy de va nirabany avy any Vary Sofia de va cyclone anaindray zao ny tanàna népotisme efa misy mamoaka any amin'ny gazety any misy ministre cousin any premier ministre le ministre io efa mametraka ny havany rehetrarehetra avy any faritra misy azy tao amin'ny Sénat tao koa misy an'izany samy mametrapetraky ny olony de maninona no ohatran'izany manakorotan-javatra zany fa hitondra vahaolana ho an'le malagasy ve le olona apetraka efa nytenintsika zany anatina 2-3 volana mbola fametrapetrahan'olona sy fanalanalana olona aloha zany de ambara amitsika raha misy ministre anankiray vao tonga ao amin'ny département anankiray a de manana budget d'installation inona moa zany budget d'installation zany hosolony ve ny salon-any ao amin'ny braony ho fainy ve ny ordinateur manao mividy costara 10 ve izy sa 10 ama ministre azy tsy maintsy atao an'le ohatrany raha vao tarafo ny fahazavana matsy costara atao mankilatra misy de parazitra mihitsy efa tonga ministre tapoka vao hoe aiza ny frais d'installation petraka amin'ny trano-panjakana izy sa petraka amin'ny trano manokana de mila misy frais mifanentana amin'izany manginy fotsiny a ireo ministre samy hafa mpitondra rehetrarehetrao akoatran'izay indemnité karame inone zay nge ny problème eto mbola misy an'izao hoe caisse noire zany zany vola miafina manokana anaovan'le olona communication na anaovan'ny zavatra ananinany manokana zay tsy fantatra hoe avy aiza ny loharano zany ahoana nampiasana an'izany misy an'izany manakorotarotan-javatra zany de mametram-panontaniana sika ny havana ny antoko ny pray fevina zany aloha no miprime rehefa mitondra rehefa fotendry de miferinaina le any mirantsany administration ary ny tena manahirana tsy voavaka tsony am'izao tsika miteny zao ny hoe poste politika sy poste technique ny technicianna any am'ireny département ministérial rehetrarehetra tenentsika reny dia ireny zany karazana atodohan'le département misy dossier efa nkirakirainy reny raha misy fiarahana miombonantoka amin'ny any velany de reny efa aingana fa am'izao régime zao rehefa tonga ministre anankiray de efa d'office aloha miala daholo zay olona nommé politiquement ao am'le département ministériel fa akoatran'ny technicien le ministère misa manalatra any amin'ny ohatrany hoe chef de service zavatra ohatran'izany fa tena misy olona tsy tokony ho ahetsiky de manendry vaovao anao de mana vao dossier zany zay olona tendritendrenao ao mbola resta savoir hoe mahafehy an'le asa ve sa tsy mila 3 sa enimbolana sa heritaona vao mety ho afaka iodina ity nefa sika de hoe kombano atao 3 volana de fa misy zavatra mivaingana any amin'ny asan'ny
any fiainany tsirairay ny asan'ity gouvernement du combat ny mahafaly ty tena zany ve ary eo anatrehany zany zavatra resantsika zany ohatra ray avetrany de niteny ministre fitsarana 10 andro ihany farafabeny de voavahako io olan'ny greffier io aiza de fa dila zay de rehefa tsy voavahan' le ministra zao de tokony mametra-pialana hoe namme 10 andro afa tsy voavahako je démissionne zay sanatry ny vava ny trangano zany io rehefa miplanina hoe ny fomba mahanazy zany de atao réquisition terena iasa mpiasa de rehefa misy olona anaovanao réquisition de efa mivaky mipetsiketsika de mangididy am'izay loha hoe sao de mba tavela ty ivelany zany na azo mitarika syndicat tao amy jiramangy nefa rano namoronana dossier de niditra ponjy jeretsika menaka fotsiny 10 volana ne tsy nandray karama rato rabary lala miado any orinasa tsika menakavy io société d'état hermat jeretsika menakavy fotsiny de zany le pratiky zany le pratiky atao ka korotandrotana ny raharaha efa manombonomboka midona ohatratran'izao zany fiseho an'le hoe korotandrotana ny fiainan'ny pirenena vo mipetraka vitsivitsy monja ty gouvernement taty ka hoe anao gouvernement de combat de seriana raha nakidina pignina no tranga teto zay raha mafy be ty gouvernement taty de tsy ohatran'ny traitement nakidina pignina tamin'ny gouvernement ta Jean Ravelonarivo nanaovana azy fa tokony tonga de hita hatramin'ny gros bonnet reto fa tsisy endrany vo mipetraka 2 herinandro monja ny gouvernement ta mahafaly Olivier tsy voavahatra eto ny olona mipirakitra raha fitsarana ny olona ny mpiandro fonja mitatrany amin'ny hermady andeny ny fonctionnaire en 1er mai problema zany anao combat amin'iza ty gouvernement taty de nitenitsika tam'izay hoe ny olona mpanao kidina pignina indray no miantsiady am'le gouvernement